eo afaka va ianao eo afaka va ianao fandarany iarana fiangonana refi androndrakely misaotra an'Andriamanitra isika fa mbola nomeny anty androany ity andro natokan'Andriamanitra hitondrana ny afatra ho anao ho anareo amin'ny alalany mpanompony. Misy matoky ao fa amin'ny alalan'izao afatra entiko zao dia hitombo ny finoanao, ataovy amen. Ho velona indray ny fanantenanao, ataovy amen. Ary voaka ho mpandresy ianao malona ny olana sy ny ady natreanao hatramin'izay, mbola ataovy amen ihany koa. An'Andriamanitra tao mantsy izany ry-piany malala, ary te hitondra anao ho am'izany mihitsy ny tompo am'izao taona diavitsika izao. Manarak'izany manolotra ny arahaba ho anareo rehetra zay efa eo apotitry ny fahitalavitra ny tenako am'ty androany ity. Hoy aho hoe tsara ny tompo, tsara am'ireo olona zay mino sy matoky azy izy, ka ho tanterana aminao tokoa ane le nambarako tery aloha hoe hitombo ny finonao, ho velona indray ny fanantenanao, ary hivoaka ho mpandresy ianao manolona ny olana sy ny ady natrenao hatramin'izay. Ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra irery any. Ny afatra entiko anareo androany dia mikasiany amin'ny vavaka sy ny herin'ny vavaka zay atao. Raha ny voalaza amin'ny baiboly moa no jerena de izao: natao anokana fotoana anaovana vavaka isan'andro amin'Andriamanitra pahary azy ny olona. Azonao tanterahana izany vavaka izany eo mpitsanganana na eo mpipetrahana, fa nitako fa tena tsara indrindra de tanterahana eo am-pandoliana mihitsy ny vavaka. Ny vavaka moa dia fitaovana iray nomen'Andriamanitra antsika voalohany entina midera azy, entina manome voninahitra an'Andriamanitra, entina mitanisa andreo zavatra efa nataon'Andriamanitra tany aloha sy zay mbola ho ataony aty aoriana. Mafaly an'Andriamanitra mihitsy ny mahita olona midera sy manome voninahitra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka zay atao. Tena tiany mihitsy zany tompoko. Marina aloha fa lay vavaka resako eto dia lay resaka ifanaovantsika zanak'olombelona amin'Andriamanitra. Noho zany miantso anao ao ary manentana anao ao am'ty androandroany ity mba hidera an'Andriamanitra, anome voninahitra an'Andriamanitra, ary isaotra an'Andriamanitra ihany koa amin'ny alalany vavaka. Ary ataovy isan'andro mihitsy zany. Tsoroko aminao fa miandry anao mba anao an'izany ny tompo tsy toa. Faharoa, ny vavaka ihany koa dia fitaovana nomen'Andriamanitra amin'ny olona entina mamaha ny olana misy, na manao ahoana sy manao ahoana ny herin'ny olana, na manao ahoana sy manao ahoana ny fisehony, dia azo ny vavaka vahana avokoa izany rehetrarehetra izany. Zany no antony nahatokan'i Jesosy nanao fanoharana ao anatyity baiboly ity entina mandresy lahatra atsika fa io vavaka zay atao io ange ka fitaovana avy any an-danitra avy amin'Andriamanitra nomena antsika zanak'olombelona entitsika mamaha ny olana misy, na manahoana sy manahoana ny fisehony hoy aho, na manahoana sy manahoana ny heriny. Ato amin'ny Toko 7:20 andininy voalokatra amin'ny 9 zay fanoharana nataon'i Jesosy. Zay ka no tsara nge ny fanoharana nataony tantarain'i Jesosy fa misy mpitsara anankiray tao amin'ny tanàna anankiray, ary misy vehivavy mahantra, vehivavy malahelo, vehivavy tonga tena anankiray nanana olana tamin'izany fotoana zany. De nanatona lay mpitsara izy, zay voalaza hoe mpitsara tsy marina,
mba hitady vaolana kanjo fandavana no nomena azy de mbola miverena ndray le mpitsara tsy marina hoe ome vaolana aho ome rariny aho manona zao ady atrehiko zao fa tsy nahazo mihitsy izy fa nailiky fa ny nataon'lay vehivavy araka fanoarana atao Jesosy a dia tonga foana tonga tsy nitsahatra farany de nandray fanapa-kevitra lay mpitsara na dia tsy matahotra an'Andriamanitra aza ao sady tsy mena masolona omeko rariny ihany ity vehivavy ity fa ndra ho avy matetika eto amiko izy ka ampasositra amahirana de nomeny rariny le vehivavy no tanterahany ny faniriany le vehivavy na nifangatana le vehivavy de ahoana ho Jesosy zao no teny Jesosy ato amin'ny Matteo Luka 7:20 jero tsara 17 fa Andriamanitra tsy hanome rariny olom-boafidiny va zay mitarena amin'ny andro aman'alina ary mo hita rehetrrehetra va izy lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy tena nahazo rariny le vehivavy satria tsy nitsahatra nangataka rariny tam'ilay mpitsara tsy marina sady tsy mena masolona no tsy matahotra an'Andriamanitra ho fanamafizako an'izany ireto tantarako aminao manaraka ireto ny amin'ny Daniela ho iaho toy zao no fandehany tantara ao amin'ny Daniela 9 ny alina ny Daniela ny mpiara-miasa aminy rehetra tena ny alina arabaky teny ary mitady fomba hiampangana sy anamialohana ny Daniela mihitsy izy tam'izany fotoana izany marina aloha fa tsy nisy kilema tsy nisy tsiny teo anatrehan'Andriamanitra teo anatrehan'ny mpanjaka teo anatrehan'ny olona rehetra Daniela tam'izany fotoana zany mino fa tena nahafaly be an'Andriamanitra mihitsy zay toe-panahy nananany Daniela izay ao anaty fonoteny kely ao anaty fonoteny kely hoy aho amin'ny maha-olon'Andriamanitra anao amin'ny maha-kristianina anao dia ataovy mihitsy zay ahatonga anao tsy anakilema tsy anatsiny eo anatrehan'Andriamanitra sy eo anatrehan'ny olona fa mitady olona tahaka zany mihitsy Andriamanitra am'izao vaninandro misy antsika izao marina ihany ko fa olona tena nivavaka be mihitsy tamin'Andriamanitra Daniela nanana fianam-bavaka be mihitsy izy fony tsy mbola nisy ny olana nivavaka izy tonga tapoka ny olana de mbola nivavaka foana Daniela ary nataony intelo isan'andro izany vavaka izany Daniela 9 raiky ambe folo manambary izany ovakitsika nge zay voasoratra zay no ny fantatry Daniela fa efa voisy mino didy de nakao an-tranony izy ary ny varavarakely ny tranony ambony nanandify any Jerosalema de nivoa koa intelo isan'andro no nandoalika ka nivavaka sy nisotra teo anatrehan'Andriamanitra izy satria fanaony atramin'ny taloha izany mazava be mihitsy ny voasoratra mikasika any amin'ny Daniela mazava be ny voasoratra mikasika any amin'ny Daniela toy zao ny tony tantara tonga tamin'ny tanjony ny fahavaliny Daniela tam'izany fotoana zany le hoe hiampangany Daniela sy amingana ny Daniela tonga tamin'ny tanjony izy satria nivoaka ny didy fa tsy maintsy atsipy ao anaty lavaka misy lioana Daniela olana lehibe mihitsy zany tena olana lehibe ary olana mahafaty mihitsy zany no tranga teo fiainan'ny Daniela toy zao voasoratra Daniela 9 andininy fa 7 amin'ny anaran'i Jesosy fa ketsika ny voasoratra de nandidy ny mpanjaka ary netiny Daniela ka natsipy tao andavaky ny lioana de niteny ny mpanjaka ka nanao tamin'ny Daniela hoe Andriamanitra ao zay mponao mandrakarivany amonjy anao ary nisy vato natapona ny vavalavaka ary ny mpanjaka nanomboka izany tamin'ny fanomboka seny sy tamin'ny fanomboka senyny Andrian-dany mba tsy hovana ny teny ny amin'ny Daniela
teo indrindra riavana malala ry mpiano ajaina ninanehoan'Andriamanitra fa mahery ary nisy hery mahagaga ny vavaka zay nataony Daniela. Inona ho ianao nonsio tao andavaka tsy navita na inona tamy Daniela mihitsy ny lioana. Tao andavaka ihany tsy navita na inona satria nisy anjely avy any an-danitra ny ran'Andriamanitra mba hiazona ny vavan'ilay lioana, mba hanakombona ny vavan'ilay lioana. Riavanao misy hery mahagaga misitona an'Andriamanitra ana ho asa lehibe sy mahagaga ny vavaka. Tena misy hery mahagaga misitona an'Andriamanitra ana ho asa lehibe ny vavaka. Tak zany ny fiasan'Andriamanitra riavana. Zany midika n'ilay fanoharana nataony Jesosy lay nambarako tery aloha. Ahoana ho Jesosy tam'ilay fanoharana liko toko fahavalambin'ny folo andimy fafito. Andriamanitra tsy hanome rariny ny olom-boafidiny va zay mitaraina aminy andro aman'alina ary no hitaredretra fa izy lazaiko aminareo fa omeny rariny faingana izy. Zava-dehibe riavana ny vavaka zay ataonao io, tena zava-dehibe. Ity tantara manaraka ity indray a de mikasika any amin'ny fomba namonjen'Andriamanitra any Petera fony izy voasambotra ka nalefa tao am-pikadrana. Asin'ny apôstôly toko fa 12 indray a no manambara izany. Asin'ny apôstôly toko fa 12. Toizao no fandehan'ny tantara. Nisy fanenjena fiangonana tam'zany fotoana zany, tamin'ny andron'ireo apôstôly sy ny fiangonana voalohany, fanenjena fiangonana kristianina. De efa maromaro ihany reo olona voasambotra de notapahana tamin'ny sabatra ny lohany, novonoana natao martiora. De taty aoriana voasambotra Petera zay anisany andry teo amin'ny fiangonana kristianina tam'izany fotoana zany. Voasambotra Petera de nampidirina tao am-pigadrana izy, ary raha ny programa tam'izany fotoana zany dia no manina ho vonoana ho faty Petera. Nalahelo be mihitsy ny mpino kristianina tam'izany fotoana zany, ary no fanirian'ny mpino kristianina de ny atonga Petera tsy hiaran'izay famonoana ho faty izay. Ary sandrindra no antony natonga ny mpino kristianina, ny fiangonana kristianina tam'izany fotoana zany nanokana fotoana nanaovana vavaka, tena hoe nanaovana vavaka tamin'ny fony rehetra, satria olana lehibe ho azy ireo raha sanatrika maty Petera, tena olana lehibe ho azy ireo zany. Hitanao zao voalaza amin'ny asin'ny apôstôly toko fa 12 ary Petera nambenana tao an-tranomaizina ary ny fiangonana nahery nangataka tamin'Andriamanitra ho azy. De zao ihany koa voalaza amin'ny 12 hoe tao an-tranon'ilay vehivavy atao hoe Maria reny Marka de nisy olona maro niangona ny vavaka tao, ny vavaka ho an'ny Petera ny olona nangataka tamin'Andriamanitra mba anao zavatra magaga ho famonjena Petera ny olona, ny mpino kristianina, ny fiangonana kristianina tam'izany fotoana zany. De inona hoe ianao nontranga zay mahatonga amin'ny teny hoe ny vavaka tao de misy hery mitondra fahagagana, misy hery misitona an'Andriamanitra hiasa mba anao zava-magaga tsy takatry ny saina. Ndray alina dia ny ran'Andriamanitra nakao amin'ilay trano nanagadrana Petera ny anjely, de tamin'ny fomba magaga rehefa tonga tao ny anjely de ny fatorana tamin'ny tanan'i Petera sy ny fatorana teo amin'ny tongotry Petera, ary nitaonany Petera lay anjely tam'izany hoe manaraha ianao, de nitsangany Petera ary nanaraka, de tafavoaka somatsara tao am-pigadrana izy, tonga tany amin'ny tanàna mihitsy azy izy. Inona mianto zany riavana fa
fa naninona seho za zavatra satria nisy olona ny vavaka tao, nisy olona ny vavaka be tao, nisy olona vavaka tao fondrehetra tao. Ary araka nambarako tery aloha ny vavaka de fitaovana nomen'Andriamanitra ny olona mba entina amahana ny olana misy. De raina tompo fa voavonjy arabaky teny Petera. De lasa izy nakany amin'ny tranony Maria satria fatany fa misy olona miangona manao vavaka ao ho azy. Zay ny voalaza eo amin'ny 20. Ry avanao, manana olana ve ianao? Manao ahoana sy ahoana ny fisehony na ny eran'izany olana manjoanao zany? Tsapanao ve fa tsy manana hevitra na hery amahana an'izany olana zany itsony ianao am'izao ianao mahita sy mandre ahy zao? Efa resy ve ny sainao? Efa tapidalakale tomin'ny sokona nanany bato ve ianao? Hoy aho aminao, efa nanome vaolana ho anao, ho antsika mpino kristianina ny tompo Andriamanitra. Tsy ino zany vaolana nomen'Andriamanitra atsika zany fa ny vavaka, ny vavaka. Zany hoe mila mivavaka ianao, mila mitondra an'izany olana zany eo anatran'Andriamanitra ianao. Fa Andriamanitra de fa vonina be mihitsy ny eno ny vavaka zay ataonao, ary vonina be mihitsy izy ny amaly ny vavaka ataonao. Ahoana hoy izy? Jeremia 3:7, antsoy eo de ho valika ianao, antsoy eo de ho valika ianao, ka ampisehoako zavatra lehibe sy sarim-pantarina zay tsy takatry ny sainao. Teny nataon'Andriamanitra zany, ary tsy mivadika am'izany mihitsy io Andriamanitra zay vavantsika atsontsika hoe Rainy Jesosy Kristy io. Ka nireko zany am'ty androandroany ety raha hivavaka ianao dia tahaka ny nataon'Andriamanitra tamin'ny Daniel ho famonjena azy, tahaka ny nataon'Andriamanitra tamin'ny Petera ho famonjena azy, de tahak'izany hoy eo no iriko mba ho ataon'Andriamanitra aminao am'ty androandroany ety raha ohatra ka vonina ianao ampiasa le fitaovana nomen'Andriamanitra antsika dia ny vavaka entina mamaolana. Fa izao fotsiny ny fepetra mba takin'Andriamanitra aminao. Voalohany, tsy maintsy manana an' Jesosy ho tomponao sy ho mpamonjy anao ianao. Tsy maintsy ho eo satria Jesosy no ambaran'ny Baiboly hoe izy no lalana ahafahan'Andriamanitra miasa eo amin'ny olona. Nomen'Andriamanitra atsika Jesosy, ary efa natao sorona tao ambony hazo fijaliana Jesosy, efa nandatsaka ny rano tao ambony hazo fijaliana, efa namono ny ainy tao ambony hazo fijaliana, de de avy eo nalevina natsakan'Andriamanitra tamin'ny maty, ary natao mipetraka ao tanakavanan'Andriamanitra raitsy to, ary avy eo Jesosy no manao fifonana ho antsika. Koa na izy resy lahatra ny am' Jesosy ny famonjena vitany ka hoe mino an' Jesosy, manay an' Jesosy, ekeny olona fa tompo sy mpamonjy Jesosy, de amin'ny alalan'io Jesosy zay efa nazo toerana ao anatinao, velona ao anatinao io no ahafan'Andriamanitra manao etsika mitondra famonjena ho anao manoloana ny olana sarotra indrindra, manoloana andreo zavatra manahirana zay mitranga eo amin'ny fiainanao. Ahoana ho Paoly apôstôly, Korintianina 2:12, hoy izy, isaorana ny Andriamanitra zay manome fandresena antsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Mazava be mihitsy voasoratra hoe amin'ny alalan'i Jesosy no anomezan'Andriamanitra fandresena ho antsika, ary zay no antony mahatonga manamafy amintsika foana isika ny mitondra hafatra tahako zao ao mba ironao am' Jesosy ny fononao, mba hitoetra ao am' Jesosy ianao, ary Jesosy avelanao hitoetra ao anatinao. Faharoa, tsy maintsy miala amin'ny fahotanao sy ny fahazaran-dratsinao rehetra ianao, tsy maintsy. Ary eto de manentana hoe aza manaraka ny fomba ny devoly itsony ianao manomboka androany, aza manaraka fomba ny devoly itsony ianao manomboka androany.
na manahoana sy manahoana ny hery misitona anao mba andeha am'zany mba hanao le sitrapony devoly de toery mihitsy izy fa aza manaraka ny fomba ny devoly intsony anao fa ome voninahitra Andriamanitra eo fiainanao manana toetra na toe-panahy tahaka ny Daniely araka voazan'ny baiboly dia tsisy kilema tsisy tsiny teo anatrehan'Andriamanitra izy tsisy kilema tsisy tsiny teo anatrehan'ny mpanjaka sy teo anatrehan'ny olona izy ary soratany zany mba ilazana amitsika fa afaka ny ho tonga am'zany ihany koa isika kristianina am'izao vaninandro misy antsika izao matonga ny teny matsy hoe tsy maintsy miala ny fahotanao sy fahazaran-dratsinao rehetra ianao de ity ny fahotana sy fahazaran-dratsy ny fanekenao anaraka hatrany hatrany fomba ny devoly dia sakana anankiray tsy afan'Andriamanitra manao na inona no fiainanao marina fa mangetahita an'Andriamanitra ianao marina fa nefa naolontenao an'Andriamanitra ianao marina fa tsy tapaka mihitsy angamy ianao amin'ny famonjena fotoam-pivavahana fa saikindrisy voasakana ihany ny fikasan'Andriamanitra nolay fahotana tsy fa ainareo ve ny voasoratra ao amin'ny Isaia 9:2 ny sofina andiny voalohany aloha indro ny tanako ny tombotsy to tsy foy fa mahavonjy ny sofiko izy izy tsy landalovana tsy hoe bata fa tena mahare fa ny eloko areo no hevitra mampisaraka anareo amin'Andriamanitra reo ary ny fahotanareo no mampiafina ny tavany aminareo ka dia tsy miaino izy be deabe moa ny fahotanana ny fahazaran-dratsy mbola iainan'ny olona fa saingy tsy voalaza eto antsipiriany le izy fa na dia itoeponao ratsy mandavataona io azy de vato misakana an'Andriamanitra tsy afaka metsika manao na inona eo amin'ny fiainanao na de mifankalana mbola misy ao aminao izy ao aminao io azy satria nasinyolona ratsy ianao de vato misakana an'Andriamanitra tsy afaka anao na inona eo amin'ny fiainanao ary na dia ataoko hoe ny fisainanao ratsy mandrakariva ratsy mandavataona io azy hoe fisainany ty mamaly faty de efa tsy mety amin'Andriamanitra zany ka zay mahatonga amin'ny teny hoe tsy maintsy miala ny fahotanao sy ny fahazaran-dratsinao rehetra ianao zay zany ny fepetra faharoa takin'Andriamanitra amitsika zay iandrandra ny famonjen'Andriamanitra manona ny olana misy manona ny zavatra sarotra zay atrehana am'izao vaninandro misy antsika izao fatendro aza raisina ho zava-doza ho anao ho anareo ny olana be sady mafy misy eo aminao eo aminareo ankehitriny averiko indray hoe aza raisina ho zava-doza ho anao ho anareo ny olana be sy mafy miseho eo amin'ny fiainanao ankehitriny raiso amin'ny côté tsara foana lay izy satria ianao olona manompo an'Andriamanitra raiso amin'ny côté tsara foana lay izy ahoana ho Paoly ahoana olo ny fampianarana any amin'ny Romana 9:20 ny zavatra rehetra ho Paoly apôstôly de miara-miasa soa zay tian'Andriamanitra zany hoe raha tena ho am' Jesosy tokoa ianao manompo an'Andriamanitra amin'ny fonao rehetra dia azon'Andriamanitra avadika ho fahasoavana ho anao ny olana be sady mafy zay misy aminao ankehitriny fanampy zany nge ny olana be sady mafy manjoanao io dia lalana sy fomba entin'Andriamanitra mampitombo ny finoanao tsy mitombona mihitsy ny tena ataontsika mpino kristiana na isika fiangonana kristiana hoe za manana finoana manam-pinoana be mihitsy ao kanefa ianao tsy nandalo olana akory tsy nandalo olana lehibe akory tsy mbola nosedrain'Andriamanitra tamin'ny alalany zavatra sarotra fa amin'ny alalan'ny olana be sy sarotra mahazo anao no entin'Andriamanitra mampianatra anao mba anana finoana lehibe ny olana be ihany keo sady mafy manjoanao dia lalana sy fomba entin'Andriamanitra mampianatra anao ny fanarahana an'Andriamanitra averiko indray hoe lalana sy fomba entin'Andriamanitra mampianatra anao ny fanarahana an'Andriamanitra
tsy maintsy ianarana matsy io fanarana an'Andriamanitra io fa tsy hoe mandeha ho azy fotsiny am'izao. Jereo ekeny nahazo an' Jesosy Kristy andao vakitsika voalaza atao amin'ny Hébreu toko 5, Hébreu toko 5 de toy zao mivoasoratra eo amin'ny andininy fahafiry izy iny, andininy fahavalo eno tsara, dia nianatra fahanarana tam'izay fahoriana netiny izy na dia zanaka azy. Jesosy voasoratra io de nianatra fanarana tam'izay fahorina netiny izy na dia zanaka azy, ary efa natao tanteraka izy de tonga loha rano famonjena mandrak'izay ho an'izay rehetra manaraka azy. Jesosy Kristy de ambaran'ny baiboly hoe nandalo fahoriana, nandalo zavatra sarotra izy tamin'izy tonga de ty ambony tany, nampandalovin'Andriamanitra azy zany mba fan'Andriamanitra mampianatra azy hoe tahako zao ny fanarana an'Andriamanitra tamin'izy tonga de ty ambony tany matsy, de tsy hoe nitafiny mandriamanitra azy fa nitafinosy raha tahaka atsika zanak'olombelona. De nampandalovin'Andriamanitra fahoriana izy satria zay ny lalana sy fomba entin'Andriamanitra mampianatra azy amin'ny fanarana an'Andriamanitra. Ka zay no antony mahatonga miteny aminareo hoe aza raisina ho zava-doza ny olana be sy ny olana mafy manjo anao, fa raiso amikote tsara mandrakariva mba afan'Andriamanitra maneho ny voninany eo aminao. Fa efatra sady farany ataovy ny vavaka, eto anatren'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ny olana misy ny zavatra sarotra atrianao. Ahoana Jesosy raha tena hivavaka ianao hitondra ny olana misy sy ny zavatra sarotra natrianao eo anatren'Andriamanitra, de zao voasoratra hoe Luka toko 5:17, Andriamanitra tsy hanome rary ny olom-boafidiny va zay mitarana amin'ny andro aman'alina ary mo hitaredratra va izy, lazaiko aminareo marina tokoa fa omeny rary ny fangana izy. Ry havanao tsy mandresy lahatra anao ve zany afatra avany an-tatra avy amin'Andriamanitra ampitondray ny mpanompony zany ho anao ho anareo? Zao ny fotoana, zao mihitsy ny fotoana tian'Andriamanitra anehoana ny voninany fa ten'Andriamanitra magaga izy eo amin'ny fiainanao. Ka dia raiso ary ampiaro ny fiainanao reo fepetra efatra nambarako taminao reo. Farany moa melony anaovako vavako anareo afaka mifamonjy sy mifanohana isika. Vonona izay ny anampy anareo amin'ny alalany vavaka. Noho izany akoatra ny vavaka zay ataonao any atokantrano misy anao any, raha mety ary ataovy mety hoy de tongava mihitsy miona aminay, tongava mihitsy miona aminay, tongava ihany ko mamonjy ny fotoam-pivavana zay karakaranay fiangonana refy androdra kely. Mahatonga anay moa tsy mitsatra manasa anareo ho avy amonjy za fotoam-pivavana zany satria ny finoanay de zao hoe amin'ny alalan'ny fotoam-pivavana zay ataonay io de miasa Andriamanitra, miasa manasitrana ny marary, miasa manafaka ny olona voafatinioza sy ny herin'ny devoly, miasa mamaolana misy, miasa mitondra fitahiny, mitondra fahasoavana. Raha efa natao tamin'ny olona maromaro zany nambarako zany de mbola azon'Andriamanitra atao ihany ko eo amin'ny fiainanao, ary mbola azon'Andriamanitra tanterana am'izao vaninandro misy atsika izao. Ka hoy aho hoe tongava tompoko io voasoratra io ny fandaharam-potoana na ny andavanandro talata sy ny alakamisy na ny alahady, midera mihaja ary ny voninahitrany de atolotra ho an'Andriamanitra ray zanaka fany masina. Mbola mafisiky any fa zava-dehibe ny vavaka, mila midera an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ianao, mila manome voninahitran'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ianao, mila misaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny vavaka ianao, miandranao anao an'izany isan'andro ny tompo Andriamanitra. Ary ny vavaka zay le ambarako farany teo de fitaovana nomen'Andriamanitra atsika entina mama ny olana misy na manaona sy manahoana ny fisehony sy ny heriny zany olana zany. Ivavaka arsika am'izao fotoana zao, raha marary anao tapetrao faritra misy marary ny tananao napetrao eo amin'ny fonao ary ekeo amin'ny finoana ny herin'Andriamanitra amin'ny alalan'izao vavaka ataoko izao ivavakatsika. Ry Andriamanitra raiko, tompo Andriamanitra tsy to, misaotra anao aho fa noho ny fahasoavanao lehibe de afaka nitondra ny afatra avany aminao aho ho an'ny olona zay nahita sy nandrehata amin'ny tiandroandroany ety. Mifona aminao atompo ny am'ireo olona tsy raray avy
zay manana olana kehitriny. Misy zavatra sarotra tena tsyeny am'izao fotoana izao. Efa tapidalaka le tosokona manano bato izy, mandrafo aminy anao. Aoka iany vavaka ataoko anao androany ka ho tonga ny aminy miery ny famonjenao, miery ny fakakanao, miery ny fitahinao. Amin'ny anaran'i Jesosy vahako tanteraka ny olana misy amin'ny tsiraray avy de reo olona zay nahita sy nandrea tamin'ity androandroany ity. Amin'ny anaran'i Jesosy toeriko ny herina ozy na ny herin'ny fanaratsy mitondra zany olana zany. Ary mivavaka aminao araiky amin'ny anaran'i Jesosy mandrafo am'ireo olona marary. Amin'ny anaran'i Jesosy tranoko tanteraka ny marary. Esoriko amin'ny tena ny olona ny heriny aretina. Didiko amin'ny anaran'i Jesosy ny fanentenana zay mahazo ny olona. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Misaotra raiky io. Omenanao Andriamanitra tsy to nitera sy nihaja ary ny voninahitra mandrakizay. Amen. Zay zany tompoko no fotoanantsika tamin'ity androandroany ity amin'ny anaran'i Jesosy mitsodrano anareo aho ho amin'ny fahasoavana lehibe am'izao taona efa diavitsika izao. Ny voninahitra ny ho an'Andriamanitra erieriany. Veloma tompoko. Teo afaka va ianao? Fandaharany iarana fiangonana Refy Androndrakely.